Verina eto an-toerana isika eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana niteraka fikorontanana teo amin'ny fifamoivoizana tanteraka androany ny fianjeran'ny vatan-kazo lehibe iray teny Ambatomitsangana. Fiara iray moa no simba vokatry ity fianjeran'ny hazo iray ity. Fiara iray no simba, tsy nisy kosa naratra na dia tao anatiny aza ny tompon'izany fiara izany. Io ny vokatry ny fianjeran'ny vatan-kazo lehibe iray tetsy Ambatomitsangana io tolakandro io, mandidina ny tamin'ny roa sasany tanoany. Mitantara hiaja nanatro maso ny zavantranga. Teo any tamin'ny 12 sasany teo ny tapaka. Tsisy rivotra be fa tony tsara ohatr'izany ny andro. Raha za zany na eny zavatra ohatran'ny mipoapoaka le izy. Ay ty hazo ty zany efa nanampanapana Nianjera. Vita kelikely izy dia tonga dia midoboka le hazo. Nisy tômôbila Toyota iray tao Motsindryle izy tao. Parabrisiny aloha ny vaky fa tsy dia nanina, nisy olona tao anatiny fa tsy narataka. Voahelingelina tanteraka ny fifamoivoizana nandritra ny fianjeran'ity hazo lehibe ity. Araka ny fanazavana ny menanay dia efa antitra ny fototr'izy ity, ka izay no mety io nitarika ny fianjerany. Tonga teny toerana, araka izany ny mpamonjy vonana nanapaka le vatan-kazo mba ahafahana mamerina amin'ny laoniny indray ny fifamoivoizana.